Anapakampontsika ny fiadanan'i Kristy. Tonga amin'ity andro alarobia, andro farany amin'ity volana Aogositra ity isika dia miraika amin'ny 30 Aogosta 2022. Mivavaka isika. Misaotra anao izay tompo fa tojo amin'ity andro farany amin'ity farany volana Aogositra ity dia miraika amin'ny 30 Aogosta 2022. Mba manomezanay tompo ny mofinaina sazanay ho anio mba tonga anay akafy ny teninao sy tanina ny teninao ary aritra akato ny teninao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fahy. Tiniteny ianao tompo fa mino izay politinao oka aminay rehetra fafeno faranomasina. Amen. Ny Petera voalohany toko 5:5-7 no anjara mofinaina antsika amin'ity andro amin'ity. Mivarotra izao zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ianao izay mbola tanora fanahy dia manay kely olona. Eny saniny sikina fanetetena ka ny fanompoa fa Andriamanitra manohitra miavinavina manome fahasoavana ho an'ny manety tena ko amin'izany mandihy tena manontana maherin'Andriamanitra manandratana anareo amin'ny fotoanandro. Ary apetra ho amin'ny farahianareo rehetra fa izy mianareo mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny loana mirona izay mitady izay rapany. Toery izy ka mirena tsara amin'ny foninareo satria fantanareo fa zany fahoriana izany dia manjony rahalanao rehetra eran'izao tontolo izao. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Misy zavatra manjony olona rehetra eran'izao tontolo izao ambaran'ny soratra masina eto. Miatra aiza io, miatra eto io, miatra nampitany ranomasina io, miatra eto an'ity zao tontolo izao ity. Inona izany? Ny lay devoly mitady izay arapany. Mandehandeha mitady izay arapany. Ahoana ny fomba andesenao an'izany? Toero izy. Ny fomba andesenao izany dia miorina tsara ao amin'ny finoana. Fa zay miorina tsara amin'ny finoana, andesiny ilay ratsy. Inona moa ny andesentsika amin'izao tontolo izao ny apôstôly Paoly? Ny finoantsika amin'ny Jesosy Kristy. Ilay efa nandesiny fahafatesana, nandesiny asan'ilay ratsy ary nandesiny voatany. Izany koa no ahafahanao mandresika. Aoka ianao tsy avinavina, aoka ianao anety tena, aoka ianao toetra tsara ao amin'Andriamanitra. Ary fanahinao rehetra izay mamilivily sainao tsy atokan'Andriamanitra apetrao aminy fa izy mahay mianao. Izy rahateo dia mahay mampiasa ny zavatra rehetra asoanao. Zavatra rehetra dia ampiasan'Andriamanitra asoa izay mino azy sy matoky azy tsy mivadika aminy. Koa ianao koa amin'ny androan'ity aoka ianao tsy mivadika aminy mba asoana manoatra ny herin'ilay ratsy ka tonga n'ilay ratsy tsy hanakiry aminao fa ho mpandresy ianao tahaka ny Kristy izay nandresy izao tontolo izao. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa nambaranao taminay teto fa misy zavatra manjony olona rehetra ty amin'ity zao tontolo izao ty dia ny afisik'ilay ratsy izay mandavo mamilivily ary mandebireby ary manitaka anisy. Koa ampianary izay tompo mba tsy hiteritra ny herinay fa atoky ianao sy toetra tsara aminao ka namiza moa izay fa ianao no manana teny fiainana amin'izay. Dia sitraka ny ary vavaka hoe ianay izay nandany masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony ny sikaponao ity atany tahaka ny an-danitra. Minay niny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay nika taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy nao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie izao todrano tononona amin'ny anaranay zanak'ahy fahasoavana izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo hanamin'ny voninahiny manakizay amin'ny Kristy, efa nianatra fahoriana vetivety anareo dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary ampitoetra anareo ho azy anie fanjakana manakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Out.